Mana isan'andro fandaharana tolotry ny fikambanan'ny mpiara-mamaky ny baiboly eto Madagasikara. Mbola amin'ny fifaliana ry havana no iarabanantsika tratry ny fotoana iarahantsika mandinika ny tenin'Andriamanitra indray, ary dia misaotra anao vonina hiaraka mandinika ny tenin'Andriamanitra isika. Tombontsoa lehibe ho antsika ny afaka mandinika boky ray manontolo tahaka izay ataontsika amin'ny bokin'ny Hebreo, ary angambana atsiaro ianao fa misy hery mpanahy vaovao omeny tompo antsika hatrany amin'ny fandiniana zany tenin'izany. Ary noho izany raha andinika indray anio ny Hebreo 12:1-21 sika dia tsara mbola hisaotra an'Andriamanitra aloha hivavaka isika. Andriamanitra ray malalana io, misaotra anao zahay noho ny fitiavanao indray, anomezanao nay fotoana azo anay miaraka mamaky ny teninao indray sy miara-mandinika izany, miaraka manovo hery mpanahy vaovao, fahalalana vaovao, fantatrao ny ady mpiainana misy anay tsirairay avy. Nefa misaotra anao zahay fa mampahery anay ny teninao, fanazavana ny lalanay ny teninao. Mangataka ary zahay anio indray ampianaro zahay ry Tompo fa vonina hianatra aminao. Amin'ny anaranao Jesosy nanaovanay izany vavaka izany. Amen. Hebreo 12:1 ka hatramin'ny 2:20. Vakintsika amin'ny anaran'ny Tompo izany. Fananarana ampahatanjaka ny sainy malemy finoana sy ampaharitra azy. Koa amin'izany satria misy vavolombelona maro be toy izany manodidina antsika toy ny raona, dia aoka isika koa hanaisitra izay rehetra mitambesatra amintsika mba amin'ny ota izay malaky mahazo antsika, ka aoka isika hihazakazaka amin'ny faharetana amin'izao fiazakazahana filokana napetraka eo anoloantsika izao. Mijery an'i Jesosy tompon'ny finoantsika sy mpanefa azy, izay naharitra ny azo fijaliana fa tsy nitandro enatra mba hahazony ny fifaliana napetraka teo anoloany, ka dia efa mipetraka eo amin'ny ankavanany seza fendrihan'Andriamanitra izy. Fa hevery tsara ilay naharitra ny fanoherana nataony mpanota taminy, fa ndrao ho ketraka ianareo ka ho reraka ny fanahinareo. Ianareo tsy mbola nanohitra ny ady tamin'ny ota hatramin'ny fahafatesana fahalatsahan-dra, ary hadininareo ny fananarana izay milaza aminareo toy ny amin'ny zanaka hoe anaka azaka tao zavatra kely ny famaizana tao amin'i Jehova, ary aza reraka raha resy lahatry ny anatra taony ianao. Fa izay tiany Jehova no faizany, ary izay zanaka rehetra raisiny no kapohiny. Famaizana no antony aretanareo. Andriamanitra mitondra anareo tahaka ny zanaka. Fa aiza moa izay zanaka tsy faizany rainy? Fa raha tsy faizana tahaka ny azy rehetra ianareo, dia zazasary fa tsy zanaka. Ary koa isika dia nanana na rainy ny nofontsika, mpanafaiantsika ka efa nanaja azy. Tsy mainka fa nianaka etsika na rainy fanahy ka ho velona isika. Fa ireny dia nanao izay ahafaiantsika tamin'ny andro vitsy arak'izay sitrapony, fa izy kosa dia ny aso mba handraisantsika ny fahamasinany. Fa ny famaizana rehetra dia tsy mba tao mahafaly andro anaovana, fa mampahory, fa rehefa afaka izany dia vao mitondra ny vokatry ny fahamarinana hiadanana ho an'izay nanaovana azy izy. Ray masino manamasinana eo amin'ny fahamarinana, fa ny teninao ny fahamarinana. Fanaina, mau fa
ho jerentsika indray ary zay fahamarinana vitsivitsindray tsoantsika araka ny mahazatra antsika avy am'izao tenin'Andriamanitra izao. Fahamarina voalohany de ny hoe akazaka hanatratra ny loka ny fiainan'ny mino. Mpiazakazaka hanatratra ny loka ny fiainan'ny mino. Izany no ambarany eto. Ambarany andininy voalohany sy faharoa hoe manana vavolombelona maro be isika. Ireo le olon'ny finoana rehetra zay nilazaitsika dinitsika tamin'ny toko 2:12. Reo olon'ny finoana rehetra ireo dia lazainy hoe vavolombelona maro be manodidina atsika ireo. Vavolombelon'ny fahamarinana ny fandehanana amin'ny finoana sy ny vokatra zany fandehanana amin'ny finoana izany. Ary reo izy dia mpiazakazaka nanatratra ny loka ireo. Mpiazakazaka hoe mpanao korsa anie zany. Ianareo mbe fa nahitan'ireny olona mpanao korsa eny amin'ny stady reny. Misy asana misy lalana firy, asana misy pista 8 na 10 am'le fiazakazahany iny. Inona ny zavatra hitanao tamin'ireo mpiazakazaka ireo? Inona ny zavatra hitanao? Maiva kely ny fitafiny, akanjo maivana de maivana zay maivana indrindra, na ny kiraro koa aza de zay kiraro maivana araka zay azo atao nefa afaka mifikitra eny an-dalana. Ary inona ny zavatra mitranga? Rehefa mipoka le basy hoe lasy ty zao, tsy mierikeerika tsony, fa aiza iriny fetra. Ry havana, zany no nanoaran'ny mpanoratra ny Hebreo ny fiainan'ny mino. Aoka isika hoy izy hiazakazaka amin'ny faharetana am'izao fiazakazahana filokanana apetraka eo an'lohantsika izao. Inona kay ny loka? Fiainana mandrakizay ery an'lohany ery, tafita ery amin'ny tanjony ery, zay enie ny loke. Tsy ny menjery eny an-dalana, tsy ny midaboka eny an-dalana, tsy zany ny loka, fa zay tonga ery amin'ny faritra ery. Ry havana, mampirisika atsika ary ny tenin'Andriamanitra hoe aoka iaina tahaka ny mpiazakazaka. Ary zany nisy in'le ira hoe mareta ry mpiazakazaka o. Miazakazaka ianao, miazakazaka maninona? Hanatratra ny loka mandrakizay. Ho tafita ny fiainana mandrakizay any ambadika zao fiainana zao. Ho tafita anytsika, zany ny tarigetra. Ny olona sasany ny zavatra rangarangany eto am'izao tontolo zao de ny hoe hanakareny ianao, hoe azo vola be ianao, hoe ahita vady ianao, hoe tahakan'izao ianao, hoe tsy zany ny tanjona tompoko, tsy zany ny tanjona eto, tsia. Fa aiza ny tanjona? Lay maharitra mandrakizay ny tanjona. Zany no izy ry mpiazakazaka. Raha ianao moa zao miazakazaka ka eo am'lay piste eny amin'ny stady iny ianao, ko miantsony ery de mitodika any ianao, menjerany ianao e. De ilozan'ny olona ane ianao e, tsy azo lokany ianao e. Fa izao no izy mpiazakazaka eo tany mpiazakazahany ianao. Mitorohevitra, esory zay mavesatra. Esory zay mavesatra. Inona ho izy? Ny ota malaky mahazo anao. Esory aingany zany. Aza mitaredretra am'izany tsony hoe aoka isika hanaisitra zay rehetra mitambesatra amitsika mba amin'ny ota zay malaky mahazo atsika. De anao ve de mbola areborebo ny fimamona andray, fitsangajangana andray, ny lainga andray, ny fisotroantoka andray sy ny fanao zao tontolo zao. Esory zany. Ny fanompoatsampy ialao zany, ampy zay ny andro lasa, efa ny mpiazakazahany ianao. Aoka maivana ny fiainanao. Aza ve hitambesara n'izao tontolo zao ny fiainanao. Miazakazaka ho aiza handova fiainana mandrakizay. Ary ho izy hoe amin'ny torohevitra omeny amin'ny andininy faharoa, mijery an' Jesosy tompony finoantsika sy mpanefa azy. Mijery an' Jesosy. Raha misy mitady hanorohevitra anao, Jesosy anontaniana, ahoana ny hevitra ao Jesosy ny am'izany? Raha misy mitady hitarika anao makary, ahoana ny hevitra ao Jesosy ny am'izany? Izany eneny hoe fanilony tongo sy fanazavana ny lalako ny teninao hoe Jesosy ihany, ny baiko ny Kristy ihany, izy raha teo ny mpanjaka atsika. Ary izay ny modelitsika. Zay indrindra ny fahamarina faharoa. Jesosy no modely eo mpiazakazahana. Ny andininy faharoa ka hatramin'ny andininy fahaefatra. Jesosy ihany no modely eo amin'ny fiazakazahana.
izy ihany. Ahoana ny mahamodely azy? Inona ny zavatra efa nieretan'io Jesosy io ka modely ko izy? Naharitra ny azo fijaliana izy ho ny andinin'ny faharoa. Tsy nitandro enatra izy. Mba fantatrareo moa fa rehefa nomboana tamin'ny azo fijaliana e Jesosy, raha amin'izao androntsika izao de atao hoe silipsisa ny teny aminy, na bridan'ny olona ne izy, ny sorony eny akanjony, ny aretany zany. Mba hamonjena sy hamonjena anao satria izay nitanjona mba hanana fiainana mandrakizay ianao. Ary ny fiaraha-miasa amin'ny tompo mba hanananao izay fiainana mandrakizay izay dia tsy mierika amin'izao tontolo izao, manaiky ny famonjeny ary manara-dia azy. Inona koa no nieretany? Notoerin'ny mpanota izy ary nalatsa-dra andinin'ny fahatelo sy fahaefatra. Izany no niaretan'i Jesosy, ary raha mijery azy ianao dia ampahafirina izay ataon'ny olona tamin'i Jesosy ary no ataony aminao dia mampiemotra ve ny tsika amin'izao fotoana izao? Esy teny kely iny dia efa miemotra. Ko mahakamoany teny nataony za tsy hanaraka an'i Jesosy tsony. Zavatra kely, fanenjehana kely ataon'ny fianakaviana dia efa miemotra ny sasany. Jesosy anefa neny laza raha misy te hanaraka aoka izy handany tenany. Liko atoko fahasivy andininy fahatelo amby roapolo. Handany tenany, hitondra ny azo fijaliana ka hanaraka tenin'ny tompo ane zany. Dia mba izary mba ty azo fijaliana mba etitsika. Nisy olona anankiray ry havana laza tamiko ianao io ve paster mba manana azo fijaliana? Hoy za hoe raha mitondry ny entako ianao tsy zakanao. Tsy zakanao any entako, tsy zakanao. Za koa anefa tsy ahazaka ny entinao angamba. Satria araka ny efa nidinitsika ho maly, samy manana ny lalam-piainana ny soratan'ny tompo ny tsirairay ene isika. Ka ny lalam-piainana ny soratany ho ahy tsy ny soratany ho anao, fa ny lalam-piainana ny soratany ho anao tsy ny soratany ho ahy. Fa ny lalam-piainan'ny Petera tsy lalam-piainan'ny Jaona, ny lalam-piainan'ny Jaona tsy an'i Jakoba, ny an'i Jakoba tsy any Andre, ny any Andre tsy an'i Tomasy. Samy manana ny lalam-piainana ny soratany sy ny tendren'ny tompo atsika isika. Fa saingy izao ny rehetra dia mena baiko mijery an'i Kristy ilay modely, ilay Jesosy Kristy, niaritra ny zavatra maro noho ny fitiavana antsika. Dia mba hiaritra zavatra maro koa noho ny fitiavana an'i Kristy isika. Ary ny tenin'Andriamanitra ihany no arahintsika na inona zavatra miseho sy misy eto amin'izao tontolo izao. Ny tenin'Andriamanitra ihany. Araka ny fanambarako teo aloha hoe mijery an'i Jesosy, tompo finoantsika sady mpanefa azy. Izy anie ny tompo finoantsika, izy no fototry ny finoantsika. Ary ny atao hoe olona mijery an'i Jesosy dia izao, mila hevitra an'i Jesosy mandrakariva, modelin'i Jesosy. Izany ihany no rahina. Ka na iza manoro hevitra ahy dia hijery an'i Jesosy aho hoe araka ny hevitra ao ve zany Jesosy. Na iza miteny amiko, na manam-pahefana iza na manam-pahefana iza, averina indray ry havana ho tsarotsika malagasy fa tamin'ny taona 1995 dia nanaovana fanekena ho an'i Kristy ty Madagasikara ity, raha natsangana ny tempolona anaty rova ka nilazandra navalina faharoa hoe tsy misy mahazo mandrava ity trano naorika io fivavahana amin'ilay mpanjaka ny mpanjaka ity. Na izy raha mandrava izany izy dia tsy manjaka amin'ny tany sy ny firenena. Any Jesosy tompo ity Madagasikara ity ary izy ny mpanjakany. Ry kristianina mpiazakazako, atsangatsika ho mpanjaka izy ka ho jerentsika, antanitsika amin'ny zavatra rehetra. Naiza misy anao, na toerana ambony na toerana ambany misy anao, mijery an'i Kristy, tompony finoantsika ny kristianina. Manontany an'i Jesosy hoe ahoana ny hevitrao mpamonjy eo, ahoana ny hevitrao amin'izao zava-misy eto amin'ny firenena izao, amin'izao zava-misy eto amin'ny fiarahamonina izao, ahoana ny hevitrao? Raha manao zany isika kristianina dia ahita zava-mahagaga isika, satria marina ny teny, mahita zava-mahagaga ny olona mandeha amin'ny finoana ny tompo. Dia ahita zava-mahagaga eto amin'ny firenena isika, tsy maintsy manangana ny Kristy ho modely isika. Fa rehefa mitsangana ho modely ny mpiainantsika ary anjara ataontsika mpanjaka atsika Kristy, dia ahita ny zava-mahagaga eto amin'ny firenena isika. Ny tena fifaliana ry havana amin'izao fotoana izao, misy tena mahafaly, misy etampanahy, asa-pifoazam-panahy mitranga manerana ity nosy ity. Tanora maro ankehitriny no mangetaeta ny tenin'Andriamanitra. Kristianina maro no mangetaeta ny tenin'Andriamanitra ary asany fanahy zany.
zany asa ny fanahy izany de mitarika antsika atsiaro fa tokony andy amin'ny finoana isika ary mijery any Kristy tompony finoantsika sy mpanefa azy. Zao koa nefa ny fahamarinana anankiray tsy azo lavina hitatsika eto. Mety mahazo famaizana avy amin'Andriamanitra ny zanany. Mety mahazo famaizana avy amin'Andriamanitra ny zanany. Ny andininy 5 ka hatramin'ny andininy 110 dia ahitantsika izany hoe anaka aza atao zavatra kely ny famaizana ataon'i Jehova. Aza reraka raha resy lahatra ny anatra ataony ianao zay tiany Jehova no anarany sy fahaizany. Ny famaizana rehetra de tsy mba atao mahafaly amin'ny andro anaovana fa mampahory, saingy rehefa afaka izany dia vao mitondra ny vokatry ny fahamarinana hiadanana ho an'izay nanaovana azy zany izy. Izany hoe misy tokoa eny hoeny famaizana. Famaizana noho ny ditin'ny fonony zanaka. Ny ray aman-dreny raha tena ray aman-dreny tia marina izy de tena mikapoka izy saingy marary any am-pony, ka ny tsorakazo zay miatra amin'ny zanany de tahaky ny miatra amin'ny fony ihany, saingy tsy maintsy nanao zany izy. Ary eto ry havana de tiako nitarika ansaitsika menakavy fa mba efambarako ombenombeny moa no hoe ity Madagasikara ity de efa ny fanaovandranavalina faharoa fanekena tamin'Andriamanitra, fa nomena n'Andriamanitra mpanjaka ny mpanjaka i Madagasikara ary tsy mitsoka zany teny fikasana zany. Tahaky ny tsy tsoahany teny fikasana amin'ny Israely mandrakizay, satria efa nomen'Andriamanitra ho an'ny taranaky Abrahama Jerosalema sy ny manodidina azy. Kanefa no niditry ny fony Jerosalema dia nisy ihany ny kapoka nataon'Andriamanitra. Ary andenge hovakitsika ny Amosa 4:4. Amosa 4:4 hovakintsika. Satria eto moa de hita hoe azaketraka ianareo noho ny kapoka sy ny famaizana ataon'Andriamanitra. Misy tokoa zany. Ary eto dia mampieritreritra ny namaky an'ity Amosa 4:4 ity, satria ireo famaizana rehetra nataon'Andriamanitra tamin'ny Israely tamin'ny andron'ny Amosa mpaminany, zany hoe tokony ho tany amin'ny taona 50 Kristy tompo, efa nomena teny fikasana ireo, nefa dia nisy famaizana tsy maintsy nataon'Andriamanitra taminy. Ary mahagaga de zao tena azo heverina hoe araky ny fisehony tato amin'ny Amosa mihitsy no fisehony teto amin'ny firenena, ka anjarantsika tsirairay avy no mandinika na marina ny fanamariako na tsy. Fa ireto azonao vakiana noho ny tsy fahampin'ny fotoana moa dia tsy ampy valaparana milazantsika hoe fa inona ny zavatra nitranga tamin'ny andron'ny Amosa no nahoana no, fa ny zavatra hita eto de zao ny tenin'Andriamanitra tamin'ny Amosa nampitondraina ho an'ny Israely. Mankanesa any Betela ka manontah, ary any Gilgala ka manontah fatratra. Ento isa-maraina mifanaritrareo alatsa-drà, ary isaka-teloana mifahafolokarenanareo. Mandro zavatra misy masirasira ho fanaty pisaorana, ary miantso fanaty sitrapo. Eny, ambarao zany. Satria nitoy izany no sitrakareo ro zanak'Israely hoy Jehova. Efa rerak'Andriamanitra ny nanafatra hoe aza manao an'izao nareo, aza manota, aza manao an'izao. Tsy mety nefa ny Israely. De hoy Andriamanitra hoe mandehana ary, ataovy ary zay tianareo fa zany ny sitrakareo. Zao manko nefa nataoko Jehova. Ary satria milazany amin'ny famaizany tsika eto. Zao nefa nataoko Jehova. Izaho izy efa nanome anareo ny mahamavava hanoanana zany. Ny tsy fisinkanina tamin'ny finenanareo, mosary, kere, nefa tsy niverina tamin'ity ihany ianareo. Izaho nampiantona ny orana tsy ho aminareo, haintany zany, nefa tsy niverina tamin'ity ihany ianareo. Miabetsahany tanimbolonareo sy ny tanimbolobokарeo de nohaniny valala, nefa tsy niverina tamin'ity ihany ianareo. Naterako reto mandingana tahaky ny tany Egypte ianareo, nefa tsy niverina tamin'ity ihany ianareo. Efa nisy noravako tahaka ny nandravana Sodoma sy Gomora eo aminareo, nefa tsy niverina tamin'ity ihany ianareo. Hoy isika hoe misy ny famaizan'Andriamanitra, ary hitatsika eto zany misesy mihitsy ny lazan'Andriamanitra azy tamin'ny Amosa. Ny anoanana, kere, ny haintany, ny valala, ny arety mandingana, ny sida, ny kolera. Efa nisy noravako teo aminareo ny cyclone,
reny rehetrareny dia ampiverenana anareo amiko nefa tsy niverina tamiko ihany ianareo Jehova fa maizana io. Aza atao zavatra kely ny famaizan'i Jehova ho nivakitsika tamin'ny Hebreo teo. Ny zanaka tiana manko no anarana sy faizina, ary zany nahatonga ny mpanao salamo anao hoe so ihany aho nampahorina hitandremako ny teninao. Salamo 7:1 ary ny 4:1 sambatra zay olona anarinao Jehova o. Mahafatahotra nefa reny tsorakazo reny ho Davida, fa ny tsorakazonao no mahafatahotra ahy. Fa maizana taona ny olona ibebaka reny zavatra ireny, ka tokony andiny tena ihany sika malagasy, fa rehefa maizana ny sesy tamin'ny andro ny Amosa de efa ny sesy nandalo teto amintsika, manapirofo ny fitiavan'Andriamanitra atsika zany, so de tokony hiverina amin'Andriamanitra ry malagasy eo, ry kristianina malala. Tonga ny fotoana tokony antsotsika hoe hiverina amin'Andriamanitra isika mba ho sitraniny tany. Zao koa nefa hitatsika ho maly, fa tsy de hoe fa maizana daholo akory ny fahoriana zay miatra aminao. Tsy hoe satria niaran'zao zao Rasalama de fa maizana zany, tsia. Ato sika de mahita novakitsika ho maly zany, hoe ny sasany niaritra fanesoana, akapoka mafy, fatora na atrany maizina, ny toram-bato, no tsofana na laim-panahy, ny renireny mitafy oditrondry. Zany akory tsy hoe olona nokapohinareo satria naditra, tsia. Fizantoetra ny finoana reo. Noho izany raha misy zavatra mitranga amin'ny fiainanao de zao ny tsy maintsy jereo: kapoky dada ve ty mba hiverina aminy aho, sa kosa fizantoetra ny finoako ahitany na hijoro ny fanarahana azy anatsy. Reo ndray ary ny tenin'Andriamanitra ampianarana antsika androany ry havana. Mpiazakazaky sike, aza mierikerika Jesosy ihany jerena, izy antanina, ny tanjona ve ny fiainana mandrakizay ny tanjona. Raha misy zavatra mitranga eo amin'ny fiainanao andavanandro, fa maizana sa fizantoetra, raha fa maizana miverena amin'Andriamanitra ankany amin'iza mo isika. Fa raha fizantoetra kosa mahereza, fa sambatra izay olona maharitra fakapanahy rehefa voazahatoetra izy de andray ny sarom-boninahitra ny fiainana. Hebreo 12:1 ka hatramin'ny 2:20 ho an'Andriamanitra ny voninahitra. Ivavaka isika. Atolotra anao raha eo ny dera sy ny Lazary ny voninahitra, atolotra anao raha eo ny dera sy ny Lazary ny voninahitra ny am'izany fampianarana ny menao anay indray zany. Misaotra anao zahay, fa na de mpiazakazaka azy zahay ety, manana ny Kristy lohalalanay zay ho jerenay amin'ny lafim-piainana rehetra. Ampio zahay mba hay mibanjina azy, ka tsy ho kivona ho ketraka na de hiaran'ny zavatsarotra tahaka izay nolalovany azy ny fiainanay. Raha misy kosa nefa eny tsorakazonao no niditry ny fonay tsy mibebaka, Andriamanitra o, ataovy mahatsiaro tena hiverina aminao zahay, fa esory aminay ny fo vato, mba tsy hanana fo vato tahaka ny fon'ny zanak'Israely tamin'ny andro ny Amosy zahay, ka na voatery anao andefa kapoka maharary. Mangataka zahay ry Tompo o, ataovy mahay mamantatra ny sitraponao zahay, ary iaina am'izany sitraponao zany. Amin'ny anaranao nanaovanay zany vavaka izany.